Zonay ankizy ndao resaina fandarana iray vokarin'ny UNICEF entin'ny resahana bebe kokoa sy ampahafantarana ny ankizy sy ny tanora ireo zony. Dia mbola miarabantsika indray tonga ato amin'ny zon'ny ankizy ndao resaina. Izy ity moa zany dia fandaharan-tserasera izay hitanareo eny amin'ny internet iarahana amin'ny UNICEF Madagasikara. Ny lohahevitra antsika androany dia hoe manohana ny fahaiza-manaon'ny ankizy sy ny tanora ho lasa mpitarika rahampitso. Hojerentsika amin'izany ireo tetikasa izay ataon'ny UNICEF hanohanana ny tanora amin'izany satria izay moa zany ny tanjona hoe ho tanora lasa mpisolo vava, ho lasa mpitarika ho an'ny rahampitso sy ny ankehitriny indrindra. Dia fahiny miaraka aminay eto dia ireto tanora ireto izay efa tena mpitarika sy mpisolo vava dia misy an'i Romaine sy Etera. Miarahaba ny Mirado dia miarahaba namako Etera ary ny mpieno sy mpanaraka n'izao fandaharana androany izao. Amafisika ihany koa izay arahaba izay ho antsika mpanaraka sy ho an'ny Mirado ihany koa. Dia ho velabelarintsika eto moa zany satria misy an'ireo tetikasa izay ho resahany izy mianadahy eto ny UNICEF izay hoe izay ny manosika ny tanora izay satria raha mijery ilay t-shirt ny Etera zao dia hoe ma voix compte, manan-danja ny feoako izany. Izay zany ny slogan moa zany ny U-Report. Dia U-Report anisan'izay tetikasa izay ihany koa fa aleo nareo ny lazalaza momba an'izay. Dia ny fanontaniako avy hatrany dia hoe mba azonareo hazavaina ve mombamomba an'izay tetikasa any UNICEF izay hanampiana ny tanora sy hoe inona avy ireo tetikasa izay ho resahanareo androany. Efa be dia be ihany no mahafantatra satria efa imbetraka zahay no nampahafantatra an'izany tany anivon'ny fiarahamonina misy anay fa tsara koa hoe izay fanontanian'ny Mirado izay hoe azavaina indray mandeha ilay izy. Dia ny U-Report U midika hoe ianao ary ny report mitatitra izany hoe ianao mitatitra. Manan-danja tokoa ny feon'ny tanora amin'izao fotoana ankehitriny izao satria raha ohatra hoe eto Madagasikara ny tenenina dia plus de 76% ny olona eto Madagasikara matetika tanora avokoa ka noho izany indrindra nanisy UNICEF an'izay tetikasa U-Report izay. Plateforme numerika izy io izay andefasana SMS gratuit any amin'ny 301 mandefa fotsiny ianao hoe U-Report atao miniskila daholo dia tsisy ohatr'izao no fanoratana anazy tsy asiana espace zany. Tonga dia misy valina SMS azonareo rehefa mandefa an'izay U-Report izay ianareo dia tsy mijanona fa misy fanontaniana betsabetsaka kely apetrany eo aminareo dia rehefa miteny izy hoe tonga soa U-Reporter ianao zao dia izay vao mijanona ny SMS ataonareo. Dia aorianan'iny misy sondazy atao mahakasika ny thème maromaro izay mifandraika amin'ny zavatra iainana amin'ny andavanandro. Ohatra hoe ny fahasalamana ara-tsaina dia voahaingana kely teo zao nandalo rivo-doza teto amintsika ohatra hoe ny dikeledi dia nisy fampahafantarana ireo tokony atao mahakasika an'izany rivo-doza izany ny tao amin'ny SMS gratuit niarahana tamin'ny U-Report. Anohiza kely le nitenenin'ilay namako tato ny IOGT izany hoe fanalavana azy amin'ny teny vahiny internet good things. Raha hazavaina fohifohy izy dia izany hoe internet ahitana zavatra tsara zany raha hoe adika amin'ny teny gasy ohatra bokin'olona haranty. Raha ohatra ianao manao thèse na misy recherche tianao fantatra na misy zavatra manitikitika anao dia page anankiray amin'ny internet midadasika be. Tsy voatery hoe resaka ohatra mahakasika an'ilay nolazainy namako teo zao ohatra resaka rivo-doza be da be ny mahakasika an'izay resaka santé ihany koa. Tsy voatery hoe resaka santé resaka paludisme ohatra na ohatran'izany fa santé personnel na reproductif ihany koa ao anatin'ilay izy. Marobe zany ny zavatra zarain'ilay internet good things nefa mora ihany koa ny idiranao anatin'ilay izy. Izany hoe raha ny azoko tsara zany raha ny filazany terahana azy teo le IOGT hoe Internet of Good Things io moa zany malalaka be ny internet fampiasantsika anazy. Eo misy hoe mampiasa anazy amin'ny ratsy, eo mety hoe ratsy ihany koa ny zavatra tonga eo masinao fa le io tetikasa io zany dia mampianatra sy manentana zany hoe ohatry ny ahoana ny tokony fampiasana anazy amin'ny tsara. IOGT dia plateforme anankiray adikatsika moa zany hoe ho antsika le mpampiasa Facebook hoe page.
Zany hoe manokatra compte ianao anatin'le izy. De plutôt ialako tsiny am'le teny vahiny fa ny tsara indrindra zany ho antsika mpianatra. Loharanom-pahalalana satria ny fahalalana no hitako hoe lakile, hitako hoe fanalahidy makany amin'ny fandrosoana zany. Raha manana fahalalana ny olona anankiray de mino aho fa tsisy olona afaka haniry anazy am'safidiny anatin'le izy. Zany hoe ao anatin'izay koa ve zany am'le IOGT io zavatra tena hoe kitihan'io tetikasa anankiray io ve miresaka momba ny zon'olombelona, miresaka momba ny fandriampahalemana ihany koa ve? Le IOGT zany araka an'le notenenin'ny Etera teo mampafantatra sady manondro antsika ny tokony atao aminà thème 7 aloha ny ao anatiny am'zao. Misy ny resaka hoe VBG na hoe violence basée sur le genre, misy ny resaka consolidation de la paix misy ny resaka santé mentale PDB, misy amin'ny teny gasiny ao, de misy koa hoe amin'ny teny français fa arakaraka ny hoe raha ohatra hoe français no voanao kokoa de mijery an'le français anao mora malagasy de afaka mijery an'le malagasy koa. Hanohiza kely an'le lazain'ny namako tato, maro zany le thème ao zany na lohahevitra. Anisan'izany ohatra ny hoe eritreritra mifototra amin'ny maha lahy sy mahavavy na hoe ny tsotratsotra kokoa amintsika hoe violence basée sur le genre, izay tena mbola mibahana be eto amin'ny fiarahamonina misy antsika. Resaka zay indrindra moa zany nametrahana an'le hoe resaka insécurité sy Sy fandriampahalemana. tsy fandriampahalemana sy ny zon'olombelona satria ny tsy fahalalana ny zo, le miverina am'le teniko teo za hoe ny tsy fananany ny tanora fahalalana no mahatonga anazy manaonao foana, mahatonga anazy tsy mahita lalana. Izay indrindra nahatonga ny UNICEF nametraka an'ireo raha ny fahitako azy mba ahitan'le tanora lalana tokony andanana am'le resaka insécurité sy droit zany na hoe ny zon'olombelona. Zavatra tena hitako hoe mahafinaritra be satria tanora no miresaka an'zany. Isika moa zany hoe ao anatin'izay hoe manan-danja ny feo, fa le feo manan-danja koa hoentina ho aiza? Hoentina hitondra fiovana. De rehefa hitondra fiovana zany de iza moa ny afaka mitondra fiovana fa tsy ny tanora, ny olona lehibe ihany koa fa raha ho an'ny ho avy ny tanora no avy firenena de manomboka eo amin'ny tanora moa zany no mitondra an'izay. Raha ny fahitanareo anazy ary fa maninona moa zany ny tanora no ampandraisana andraikitra amin'izay hoe fanapahan-kevitra amin'ny asa anivon'ny fiarahamonina izay. Fa maninona ny hoe tanora mihitsy no atosika handray andraikitra am'izay sy hanentana ny olona am'izay asa eo anivon'ny fiarahamonina izay. Efa natsipiko tany am-piandohana ihany hoe be dia be ny tanora eto à Madagasikara fa nefany ny fanohanana anazy handray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina kosa nefany mahatonga anazy lasa mahatrapa hoe manan-danja ny feony sy manana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina izy hany ka mazoto ny hianatra zava-baovao. De nefa rehefa ohatra hoe mahafantatra zava-baovao izy liana mikarokaroka rehefa avy eo de miteraka tombotsoa ho an'ny firenenantsika koa ka hitondra fandrosoana ho antsika iny rehefa avy eo. Hanohiza kely an'le nolazain'i Romain teo, tena marina le noteneniny hoe ny tanora tady sy miandrandra zava-baovao nefa ny tanora ihany koa ny tena ahitana sofana araraotra na hoe opportunité zany amin'ny teny vahiny ialako tsiny satria ireo tanora ireo manana hevitra. Ny tanora rehetra moa ve sa ny tanora vitsivitsy fa mitady hevitra hoe ahoana no hampandrosoana an'ity fiarahamonina ity. Misy tanora manana hevitra de ireo tanora manana hevitra ireo no voatosika ve, natosika ve sa nanana tombony nitokana nifanena tam'le ataoko hoe projet an'i UNICEF dia tafiditra tao anatin'le projet lasa nanana sofana araraotra automatika, lasa nahazo tombony zany. Raha ohatra ka sarotra tam'le tanora no resaka tamin'ny olon-dehibe, nisy formation vitsivitsy maromaro namen'ny tompon'andraikitra na ny tao amin'ny UNICEF namena ny tanora hoe ahoana re tompoko ny firesahana amin'ny olon-dehibe. Misy tanora vonona fa natory namena ahoana re zany hoe namena outil, namena
ialakotsiny kely am'le teny vahiny. Namena ho ty zany zay mihitsy moa ny anaran'le izy rehefa mandeha le formation eny am'fokontany hoe ty no ty anareo taratasy support. De reo tanora reo lasa manana initiative, lasa manana fanetretena zany ao anatin'le izy hoe bon eto am'fiarahamonina zany ohatra mba misy zavatra tsy mety ato, misy eritreritra tsy ambadika atsy, misy fanitsakitsahana ny zoako, misy fanitsakitsahana ny zoan'olona atsy, de lasa manana fahasahiana zany satria manana fototra zany hoe zao le izy, zay le ilavana le OJT OJT satria lasa manana fahalalana le tanora de ampiasainy igny na hoe manana argument de lasa automatique izy mampiasa an'le izy ao anatin'le fanatanterahana an'le izy zany. Miverina kely am'le tenin'ny Etera teo hoe manana hevitra ve sa tsia? Amiko aloha de manana hevitra daholo ny tanora fa eo le hoe misy henin'olona de misy tsy henin'olona. De zao misy an'le tetikasa toy ny report zao manana tombony be ny tanora satria afaka henoina tsara ny feony. De zay zany mila raraotintsika tanora zany hoe rehefa misy tetikasa ohatr'izao manampy antsika henoina ny feo antsika de atao foana aloha fa zay ny hoe iomanantsika ny amin'ny ho avy koa le izy tadio fa anaty tany demokratika isika ny hery rehetrarehetra ataoko hoe entre guillemets moa zany ny pouvoir de an'ny olombelona fa tsy an'ny mpitondra. De raha vao tsy mandray andraikitra sika maneho hevitra de manjary lasa tsy milamina ny fiarahamonina. Tsapako zany le zavatra notenenin'i Mirady hoe ilaina ny tanora zany no tena mandraindraiky isika tanora satria isika manana hetaheta de le hetaheta nefa raha mialako tsiny raha miampy tsy fahaizana de tsy afaka mandroso isika zany. Zay indrindra zany nahatonga ny report nametraka an'izay fahalalana zay namezan'ny UNICEF fa an'ireo formation reo mba hisitrahantsika ny tena marina ve hisitrahantsika an'le fahalalana zany mba ahafahantsika mandroso ao anatin'le ena fiarahamonina. Zany hoe tsy voatery miandry ny hafa zany fa afaka mandray andraikitra ianao maneho ny hevitrao. Zay le tena votoanton'le izy. De tonga amin'ny fanontaniako anankiray de ity satria resahana foana koa hoe mila henoina ny tanora fa te hidikiditra kely amin'ny hoe fahatsapanareo an'izay nareo moa zany efa maneho hevitra fa tamin'ny voalohany ve mora sa sarotra zay hoe maneho hevitra zany de misy mihaino ve sa tsisy mihaino? Tiako fantatra hoe manahoana ny fiainan'ny tanora te handray andraikitra zany alohan'ny hidirana amin'le sehatra. Misy mihaino ve ny tanora? Tamin'ny voalohany ve sarotra sa mora no miresaka amin'ny olona mandresy rahatra olona? Voalohany indrindra aloha zany ny tena fiarahamonina zany no taiza de sarotra aloha no miresaka na hoe mandainga araka le filazantsika eny amin'ny fiarahamonina fa tena sarotra. Fa nefany tao anatin'izay fotoana niarahana tamin'ireo mpanabe zany atao hoe mpanabe zany dia nisy ny sofana rarotra namen'ny zareo rehefa miresaka amin'ny olona de mba misy etapy arahana. Ahoana ohatra zany ny filazan'izany hoe manamora hatongavana am'le tanjona zany hoe hiresaka am'ireto olona reto, handrisy lahatra an'ireto olona reto ohatra. De hoe zao mipaika Zay aloha ray. Tarinan'izay koa eny amin'ny fiarahamonina moa zany misy foana ny hoe groupin'olona ohatran'izao, groupin'olona ohatran'izao de ianao zany mila miditra antrehatra miaraka am'ireo olona reo fa tsy hoe ianao ivelan'ny zareo. Ny tiako hatongavana hoe tsy manambony teny ianao fa hoe ry zareo zany tahaka an'izao na ohatran'izao de mipetraka eo am'plasin'ny zareo ianao, mipetraka eo am'plasiny mahita an'le problème. Zay zany hoe sarotra le izy fa nisy zany opportunité kely de nararaotana zany tamin'ireo mpanabe reo zany tao anatin'le izy. Zany rehetra zany moa zany de anatin'ny ahitarika foana moa izy na hoe leadership fiantsoantsika anazy de araka ny efa notenenareo tao aloha koa misy fiovanana natao de nomena fitaovana ianareo hoe zao ny fomba hanaovana azy. Tamiko koa sarotra aloha le manao zavatra amin'ny voalohany mihitsy no matetika hoe sarotra foana fa raha ohatra hoe atao le izy de miezaka mamerina foana ianao de lasa mihamora ho anao azy le izy rehefa avy eo. Fa ny tsara zany hoe manao zavatra foana fa rehefa manao ianao de na ohatra hoe échec iny de akanao lesona koa nefa rehefa avy eo fa tsy hoe échec de tonga de i-abandonne fa tokony hoe tsy mi-abandonne mihitsy zany am'izay rehetrarehetra atao fa atao aloha de lasa hoe misy lesona azonao foana de ohatr'izao indray ny tokony hanatsarako an'ity amin'ny manaraka de ohatr'izay. Mahafinaritra be zay tenenin'ny Romaine zay satria zay le hoe anatin'ny ahitarika
ny mpitarika izany tsy miresaka hoe olana fa sedra de sedra zany misy foana ny hoe afaka miarina am'le izy ianao. Io zany tsisy zavatra atao zany ka hoe tsisy sedra zany, indrindrindrindra hoe vao manomboka manao zavatra. Fa araka ny tenen'izy mianadaty hoe de tena zay mihitsiny hoe sarosarotra le izy fa ianao ihany koa nomena fitaovana, nomena fampiofanana ianao de ahafahanao miatrika an'izay. Ho antsika le namako ihany koa zany eny amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy eny rehefa misy zavatra atao zany tsy maintsy hoe misakana fa tsy mitrahatra zany de ho an'le namako nahita sy mba mifanena tam'le opportunité de ampiasao le izy fa aza tazomina fotsiny na hoe rehefa tsisy mpijery ve na tsisy mpanaraka ve de apetrapetraka le izy fa ezaho avoaka foana zaray ao manodidina anao raha sitraka ao raha ao anatin'le izy. Ny fanontaniako kely anankiray koa de hoe mety afaka milaza ve ianareo hoe inona ny zavatra efa niainana hoe tratran'izay hoe ohatran'ny hoe maneho hevitra nefa tsisy mihena na hoe maneho hevitra nefa tsy miantefa le izy satria ao anatin'izay le fahasarotana le izy misy zatra sarotra zany ny iainana an'le fanehoana ny hevitry ny tanora izay. Ampidiriko kely ihany fa le hoe maha-jeune leader-nay moa zany de miaraka amin'ny tetikasa IRF tanorako zay mbola miara-miasa amin'ny MPBF sy miara-miasa amin'ny UNICEF ihany. De tao anatin'izay nisy concours-na projet tarinan'ny formation nampanofin'ny IRF de tafiditra tao anatiny ny fikambanana zay misy de le projet resaka hoe fampivondronana ireo foko 13 hita eny amin'ny université-ny Antananarivo. Teto Antananarivo moa zany le izy mazava tsara. De nanentana zahay tam'izay hoe le projet zany nisy etapa 4 tao anatiny fa ny anankiray tena hoe ivon'le projet tao amin'ny Palais des Sports Mahamasina no atao ilay hoe journée culturelle no niantsonay azy tam'izay. De nanao fanentanana zahay ny mpianatra aloha zany no tena hoe cible an'le izy kanefany le hoe ampifondronana ny foko mba hisian'ny fandriampahalemana de nentanina koa tsy voatery hoe mpianatra ihany no tokony hoe ho tonga ao fa na hoe efa mahatrapa fotsiny zany hoe zava-dehibe ary manan-danja zany fandriampahalemana zany de nentanina mba ho tonga ao fa nefa ny zava-nisy nefany vitsy kely tsy araka an'le hoe nieritreretana zany no tokony ho tonga ao nefa tsy hoe nahita an'izay zahay de hoe hijanona satria hoe zahay ary nahazo financement be de nefa iny fotsiny ny olona niazonay fa nanohy foana zahay de katram'izao mbola mandeha foana ny ezaka sy ny activité ao anatin'le fikambanana misy anay. De tsy hoe matahotra ohatr'izany zany hoe misy sao de hanao ohatr'izany koa ary zahay amin'ny zavatra tokony ataonay amin'ny manaraka. Tsy mieritreritra an'izany fa zany reo olona rehetrarehetra reo zay fanerasera matetika ny teny ohatr'izany daholo hoe amin'ny voalohany io ohatr'izany fa rehefa zatra nareo de mandeha ho azy ihany io fa tsy tokony hoe rehefa misakana zany averiko foana de hoe amela an'iny zavatra iny fa arakaraka an'le mampisy an'le sakana ny vomay tokony hoe ialana ao an'iny. Ninahy indray tao anatin'le hoe zavatra niainana raha tena fiarahamonina nisy anahy tena fokontany nisy anahy zao ohatra de sarotsarotra kely ho an'ny fiarahamonina zany aloha zany ny handray tanora hoe ianao ve tanora mametraka zavatra ohatr'izao eo amin'ny fiarahamonina, hitan'ny fiarahamonina hoe mangeta-hety ianao eo amin'le toerana de nahazo opportunité kely zany amin'ny maha-olombelona zany tsy maintsy misy hoe fialonana ve tsy fanarahana ve fa tena hitako hoe nahasahirana kely zany de ny fanangonana olona satria eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy misy olona foana mitoteny, tsy maintsy misy olona foana zany mitoteny de misy olona nefa apetraky ny fiarahamonina hoe am'seho milay. Zay moa zany le teny de filaza anazy eny amin'ny fiarahamonina hoe bandy miseho milay de nefany le fiarahamonina raha vao tsy misy olona tonga saina mitarika de vo eo ihany misy olona miteny hoe andao fa hivoatsintsika rapitso fa raha vao tsy mandray fanapa-kevitra androany de mipetraka eo foana io de ny tena hitako hoe olana zany taminahy nanentana olona
nanentana olona zany satria mipetraka amin'ny plasy hoe mbola lahabandy kely io de ohatran'izao satria le tanjona ambony be miresaka zany de tsy mitovy zany le za zao ohatra efa nahazo an'le formation de misy olona tsy nahazo formation de hoentiko ohatrany hoe efa nahazo an'le formation le olona de zay zany ohatrany hoe hitako olana kely fa nefa nahita stratégie any zany hatram'izao ary moa zany mbola hoe sarotsarotra kely ny fanentanana olona fa mandeha tsikelikely le izy. Misy fotoana manao fanentanana tena mahazo olona kosa aloha ny de misy fotoana tsy mahazo, misy olona mahazo, misy fotoana mahazo fa ny tena olana koa ity zavatra anankiray isika gasy zany rehefa misy zavatra atao de manantena hoe misy zavatra zay foana le izy de zay koa zany hitako tena hoe olana satria vao manao fanentanana izahay de fanontaniana mipetraka hoe inona ny azonay ihany de matetika moa zany na tsara anazy matetika ohatra misy godisy kely ialako tsiny ohatrany hoe misy zavatra kely foana zany de zay koa zany anisany hitako hoe olana be ho antsika gasy moa zany fa tsy hoe ho an'le olona entanina. Ao anatin'izany rehetra zany de fantatsika ihany koa fa ny sehatra tsy miankina de mandray andraikitra lehibe amin'ny fiainam-piainan'ny tanora, mandray andraikitra lehibe izy miaraka amin'ny UNICEF Madagasikara de tiako tsindriana ihany satria maninona moa zany zareo no tokony handray andraikitra lehibe amin'izany satria misy an'le fitenenana hoe ny entreprise tokony hoe entreprise citoyenne zany hoe mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina fa tsika tanora no resahantsika zao resahantsika androany de mba tiako anontaniana kely anareo hoe ohatrohatrany ahoana moa zany fandraisan'ny sehatra tsy miankina zay amin'ny anjara amin'ny fiainam-piainan'ny tanora. Saotra am'izay fanontaniany mirado zay ny UNICEF moa zany mivelatra amin'ny sehatra maro tena maro ary anisan'ny ataoko hoe mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara ny entreprise. Ny UNICEF de mipetraka anelanelan'ny entreprise sy ny ataoko hoe entrepreneur locaux zany na hoe kely Ireo mpandraharaha misy eto amintsika tanora moa zany resahantsika tanora mpandraharaha de efa maro ny opportunité namen'ny zareo fa kasihana manokana angamba ny resaka zavatra locaux zany maro tena maro tsy laza ohatra hoe ny resaka fanaovana rafia ohatra eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra misy antsika eny misy opportunité maro avy amin'ny tanora de reny tanora reny nefa nahazo tolo-tanana zany nahazo toro-lalana satria avy amin'ireo entreprise satria ny UNICEF atao hoe mitady hevitra amin'ireo entreprise ireo zany miresaka hoe ahoana ny hevitra mba hanohananareo an'ireto tanora reto fa milaza ireto tanora reto fa manana plan d'action tahaka an'izao azonareo ampiana ve na ara-bola na ara-teknika zany ao anatin'le izy ohatra hoe mina fiarahamonina misy anay zao misy ohatra hoe maro ny fanaovana asa tanana tena ohatran'ny mba betsaka ihany reny hitanareo reny fanaovana boatin-drakitra ohatra mba misy ihany eny amin'ny fiarahamonina misy anay reny fanaovana vata karazany maro nisy mpanao asa sikotra ihany koa teny amin'ny fiarahamonina nisy anay fa le izy zany lentika antsikelikely ve sa hoe tratra an'le avy any ivelany zay mahatonga an'le izy hoe lasa tsy heno matetika intsony de mba fanohanana an'le vita gasy sy le fanosehana ny antsika zany de misehatra amin'izay zavatra zay ny UNICEF ao anatin'le izy miezaka mitady hevitra zany hoe ahoana ny hamerenana amin'ny plasin'le ataontsika hoe label malagasy ve sa hoe vita gasy amin'ny toerana tokony hisy azy zany ao anatin'le izy. Zany hoe raha ny azoko tsara zany de UNICEF Madagasikara zany manamora ny firesahana satria miverina tam'le resantsika tao aloha hoe tsy maintsy misy foana le hoe rehefa andeha hiresaka de tsy maintsy miteny foana hoe mbola tanora loatra mbola kely zao ve de zany hoe zay zany tena asan'ny UNICEF ao anatin'ny izy hoe manamora ny firesahana amin'ireo sehatra tsy miankina ireo. Anohizako amin'izay voalazany namana etera zay de navoitsany teo manko hoe manamora amin'ny sehatra asa tanana ohatra vita eto a Madagasikara fa tsy diso anjara amin'izany koa ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ohatra hoe amin'ny resaka varotra zao
Misy ny COMESA, misy ny SADC izay ifandraisan'ny entrepreneur malagasy amin'ny zareo entrepreneur avy any ivelany. De misy koa zao ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fondation Tony Elumeri izay manampy amin'ny resaka ekônômia aty amin'ny continent-ny Afrika. De misy koa ny hoe Youth Connect zay manampy koa ireo mpanjara malagasy amin'ny resaka sommet sy ny ohatr'izany. De mariaka ihany koa moa zany fa isika tanora koa sintomina ny saintsika hoe misy ireo zay voalaza teo ny filazan'izany moa zany ohatra hoe na zone de libre échange na intégration régionale, eo ny hoe rehefa mijery ny fanampy de afaka mifampijery ihany aloha ny mifanakaiky aloha, zany hoe continent Afrika. Afaka mivelatra lavitra foana tsika fa tsara foana manana an'izay fomba fisaina zay hoe mijery ny manodidina fa eo ny afaka mifanampy akaiky indrindra aloha. Mba azo lazainareo mianadahy aminay ve hoe inona ny hoe afaka mijoro vavolombelona ve ianareo hoe miainana an'izany rehetra izany? Afaka manome ohatra ve? Ho anahy manokana zao efa be dia be ny formation azoko nitoloran'ny UNICEF miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka be dia be izay afaka iarahany miasa. De tamin'ny formation tamin'ny volana juin zay nataonay niaraka tamin'ny MJS fa niaraka tamin'ny UNICEF ihany koa zay tao anatin'izay, de be dia be ny formation nataonay tao anatiny nisy formation ana 4 jours le izy, de nisy thème be dia be miovaova isan'andro nijerena. De tao anatin'izay nijery resaka plaidoyer zay. De ho anahy manokana aloha le fianarana an'le hoe plaidoyer na hoe hay-taky na tonga anahy afaka manao hay-taky am'izay tompon'andraikitra afaka anaovana azy amin'ny hoe za manokana zay fa tamin'ny association nisy anay zany samy nandeha manokana teny amin'ny fokontany nisy anay zay, de nanana initiative zay hoe andao mba appliquena le formation azontsika. De raha ohatra hoe le resaka plaidoyer nianarana le tany amin'ny fampiofanana iny zany no ataontsika de inona no ataontsika, de niaraka nandinika zay de hoe andao ary zao no atao, anao hay-taky tsika mahakasika ny fanisina jiro ety amin'ny fiarahamonina misy antsika satria zay mahatsapa zay fa eny amin'ny fiarahamonina misy anay somary hoe tsy de misy jiro, de matetika ny olona matahotra rehefa mody alina, lasa hoe manana tendance tsy de mivarotra ela loatra ny mpivarotra satria hoe maizina de sao de hoe misy manendaka sy ny tariny ohatr'izany. De nalefanay ny hay-taky tamin'ireo tompon'andraikitra zay tokony hanaovana azy, de nahafinaritra anay nefany de tena nahazo an'ilay zavatra notadiavina zay, nanao fangatahana jiro zay tam'izay de nahazo jiro mihitsiny. Hany ka am'izao fotoana iresahantsika zao misy jiro eny amin'ny fokontany izay misy anay. Tsapanay fotsiny tarihinan'le hoe nasiana jiro teny amin'ny fokontany misy anay eny Mandriseza, lasa hoe ny mpivarotra zao taloha misy fotoana ohatra hoe amin'ny 9 vao maizimaizina de efa manana tendance hoe hody, fa rehefa hoe nisy jiro teny de mbola ohatra hoe amin'ny 5, amin'ny 6 mbola mivarotra ihany. Nefa raha ohatra hoe mbola mivarotra aza izy amin'iny de mbola misy fidiram-bola ho azony zany, mbola miakatra ny fidiram-bola ho azo, de nefa zany fiakarana fidiram-bola any aminao zany teraka hoe harena ho anao, de nefa zany fiakarana harena zany raha ohatra hoe be dia be no ohatr'izany lasa hoe miteraka fandrosoana ho an'ny firenentsika koa. De zany indrindra no tena hoe nahafaly anay ny fampiofanana natao anay satria hoe tsy nomena fampiofanana zay de tsy nararahinay le izy rehefa avy eo, fa rehefa nanao application zay de faly hoe mba misy vokany eo amin'le firenentsika le zavatra natao rehefa avy eo. Tiako tsindriana kely ao anatin'izay hoe eo le hoe sehatra tsy miankina, misy an'ny UNICEF manamora ny firesahana amin'ny tanora sy ny sehatra tsy miankina, fa matetika mantsika rehefa hoe ohatr'izany de hoe resaka ara-bola foana ny eritreretina, fa eo le hoe fampiofanana ary io ny fanampiana ny tanora, ny fanosehana ny tanora andraikitra tsy hoe ho tantanana foana fa mamorona mpitarika, manampy an'ny tanora ho mpitarika.
de zay indrindra ny hoe misy fampiofanana ahafahandry zareo hoe ery zareo ihany no mandeha miady ho an'le rariny ho takiana. Nenà indray zao ny zavatra niainako azoko zaraina amintsika aminahy manokana aloha de avy eo za milaza an'le ny amin'ny fiarahamonina. Nenà indray zao azoko tenenina zany hoe ni-forger ve ny personnalitéako, nanamboatra ny personnalitéako ve nanamboatra ny personnalitéako le niarahana tamin'ny UNICEF tao anatin'io projet io satria maro dia maro zany ny fahalalàna, maro dia maro ny argument, maro dia maro efa nisy fotoana ihany nianatra tany ambadika momban'ny ohatra hoe momban'ny resaka VBG sy ny zavatra samihafa fa anisan'ny tena nanamboatra ny personnalitéako zany hoe maha olona anahy satria tena fiarahamonina taloha tsy de miteny misy zavatra tsy mety eo hitako hoe ohatran'ny tsy mety zany, misy zavatra tsy mety eo fa tratran'le le fahalalàna de lasa mipetraka le tsy manaiky, lasa mipetraka zany le leadership. Eo am'zay ka le leadership efa tao anaty fa tratran'le le formation zany le izy de mivoaka tao zany le izy de zay zany hitako ohatran'ny hoe lehibe amiko ohatran'ny hoe mba goavana ihany zany aminahy hoe ianao nanana hetaheta de mba fanena tam'le opportunité namoaka tsara an'le maha izy anao de lasa miady zany ianao ho an'ny rariny ve, ho an'ny intsiny ve mila fiarahamonina. De zay zany hitako hoe tena goavana tamiko satria entiko mandrakizay le izy. De eny amin'ny fiarahamonina indray tena fiarahamonina misy anay moa zany côté Tsaramasay maro olona zany no tena maro eny satria le fokontany somary anelanelana Anelanelan'Andraharo, Akorondrano de Akazomanga de tanàna kely anankiray tsy misy orinasa fa maro olona manana potentiel-na olona de reo olona reo nefa tanora mipetraka. De ny tena fiarahamonina nisy anay zany arak'le nolazain'ny namako tato hoe ahoana ny hevitra, nanao plaidoyer zay na hoe ady sisika nitady hevitra tamin'ny UNICEF tam'zany niaraka tamin'ny MJS na ny ministèren'ny jeunesse et sport de ny zavatra nifanarahana zany tam'zany hoe ahoana re ny hevitra am'reto tanoranay reto fa hoe ahoana ny problemanareo, zahay milasa zahay foana ny olana, zahay mihoasa. De nitady hevitra zany hoe zay mifampiresaka samy jeune leader raha ny MJS zany mety tsy possible to de hoe direct be hoe ty fandao hitady hevitra de ny zavatra nataonay zany resaka tamin'ny tompony andraikitra zay mba hitadiava zay hitadiavana professionnel zany hampianatra satria tsy misorona am'teny fa ohatran'ny mba maro amintsika ny tsy mahay manao CV ohatra, mitady an'ireny sofanararaotra na opportunité na toerana ahitana asa hoe aiza ny hevitra atao, raha hanao CV de ty, raha hanao CV de zao, raha de tahakan'izany zany zavatra nataonay de zay moa zany nahazo fampiofanana zany madama anankiray zay izy professionnel nanome formation tena fiarahamonina nisy anay de tena hitako hoe zay koa zany hitako hoe nandony fa maromaro ihany koa nefa nihetsika efa natao teny fa zay no hitako hoe tena goavana satria betsaka ihany mahita asa feo. Ao anatin'izany moa zany no tena resahantsika androany de U-report sy ny IOGT. Ny tanjontsika de hoe nisintona tanora maro ampiasan'izy io, hiditra ao anatin'izy io. Afaka manome teny kely ve nareo ndao hitantsika ny tanora betsaka zao ny tanora mijery antsika ao de ndao hitantsika ry zareo. Ho antsika tanora zany tahaka anahy sahy mijoro amin'ny hevitra aho, apetrao zany ny maha izy anao amin'ny tsara nefa raha ohatra ka nianatra ianao tany am-pianarana de apetrao iny hoe tiany marina, apetrao fa aza manaiky ho intimiden'ny olona. Ny OJT de plateforme anankiray hitarihana antsika tanora mba haninona, mba hananantsika hevitra, mba haninona, mba hamoahantsika ny hevitsika, mba hananantsika fahalalàna satria raha izao ohatra ny akanjoko fotsy, manana fahalalàna fa fotsy ny akanjoko, na iza hiteny hoe menamena io raha manana fahalalàna ianao tsy azo n'iza n'iza onjongozonina ka zay no tiako hampita amintsika tanora tahaka hoe fantaro ny maha izy anao apetrao ny maha izy anao. Zay zany ao anatin'le I Romaine. Anohizako an'izay raha ohatra ka hoe henonareo matetika le izy hoe IOGT fa mety gaga angamba nareo hoe ahoana ary no atafidiranay amin'izany IOGT zany miditra anareo any amin'ny Google de tapenareo fotsiny hoe IA
O a, G a, de T. De resersena-nareo zay de mahita an'ty logo ty nareo rehefa avy eo de io no idirana de misy maha Google anazy moa zany de any amin'ny tsy maintsy hoe mandany méga kely nareo vao tafiditra ao anatin'izay iODT zay. Fa ankoatran'izay nefany misy koa le hoe i-report. Le report ndray maimaimpoana iny. Alefanareo SMS fotsiny any amin'ny laharana maitso 301 na n'inona opérateur ampiasainareo mety foana fa arakaraka zay mahaliana anareo. De soratanareo fotsiny le soratra hoe i-report minuscule daholo ary tsy asiana espace de mamaly anareo izy rehefa avy eo de famalivaly eo moa nareo zany de any amin'ny farany teny izy hoe tonga soa i-reporter ianao zao de afaka manao bravo ny tenanao ianao mifaly fa i-reporter ianao am'zay de aza matahotra mihitsiny fa misy thème anontaniany foana ao de mamaly ianao de rehefa mamaly gratuit foana iny fa tsy hoe miala amin'ny crédit anao ohatra de manan-danja tokoa ny feonao ka asehoy zany aza dinganina fotsiny le izy raha ohatra ka hoe mba sendra mandefa message aminao izy fa tena hoe valio aseho mihitsiny ny etaeta-ponao. Zay le maneho hevitra. Ie. De efa madiva hifarana ny fandaharantsika ndao isitsika teny fohy ho an'ny mpijery antsika, ho an'ireo tanora, ho an'ireo olon-dehibe mijery, ho an'ny malagasy rehetra izay mijery an'ity fandaharana ity. Ny tiako ampita amin'ny gasy tahaka tanora tahaka anahy zany teny fohy hoe mianara. Zay ngamba ny azoko tenenina. Nenahy ny afatra ho an'ny tanora indray aza matahotra mihitsy no manao zavatra sahia foana ny sakana tsy maintsy misy n'inona zavatra atao tsy maintsy misy foana ny sakana fa manaova zavatra foana de aza matahotra zany fa rehefa ohatra hoe échec le zavatra nataonao de ankao lesona iny de aza mi-abandonne zany mihitsy iny fa tokony hoe arakaraka ny mahalavo anao ny voamay tokony hoe ampabe ampipo anao ampiharina anao amin'ny fiainana manaraka ary hitondra fandrosoana ho anao sy ho an'ny taranaka ary ny firenena tsika zany rehetra zany. Zany resaka rehetra zany moa zany de miresaka momba zon'ny ankizy, ny tanora. De mifarana ny fandaharantsika zonay ankizy ndao resaina. Zay le fandaharana de amin'ny manaraka indray ary misaotra ny Romaine, misaotra ny Eder ary misaotra antsika rehetra izay nanaraka. Bye bye.